Sabotsy enina amby roapolo jona raika amby roapolo sy roa arivo dia efa anatina an'ity toerana izay tena manaratra amin'ny fenitra izao tontolo izao aloha zany izaho Jeannora Mambazafy Madege ka hiezaka ampitenanareo ny zava-misy ka hitady parking zao dia ina dia mivadika sy rond-point misy fa dia zao moa dia sainam-pirenena malagasy moa satria gasy ny tena reto nanao revue polisy reto saiko jereo hoe zay dia ao anatiny ao mitsofo zay lasa io fatazanareo le kianja amin'ny Barea io sabotsy enina amby roapolo jona raika amby roapolo sy roa arivo misy soratra hoe kianja amin'ny Barea
lazaina kosa zay fa tany dia lazainy fa ratsy madisy invité les sécurités tsy mahita lazainy zareo any aty nefa ty zao de ty be vezany sezany zay misy fa tsy verina efa tary ambany tany zay
mbola eto amin'ity tany Madagasikara ity ihany. Firenena mahotsika loatra ity Madagasikara ity. Nosy miavaka, nosy ivohina ny sotoa na maha malagasy na milohana amin'ny toerana na ireo laza hoe dia teto avokongo nanomboka. Masina loatra ny firenena tombotrasy tombotrasy. Iaraka isika ho voninahitra ny firenentsika. Sotosoto. Maro ny tantara tokony ho fantatr'ireo taranaka rehetra hifandiana. Ary matetika moa amin'ny vanim-potoana toy izao indrindra androany fahaenina amby roapolo volana Jona izay manana ny tantarana dia entina iresahana olombelobely any Madagasikara. Hoarahantsika izany tantarany Madagasikara izany ao anatin'ny fotoana fohy koa hampalasantsika rehetra samy amelombelona ao an-tsaina na isika eto amin'ny kianjo na isika eny an-dalambe rehetra eny mba eny izao fitantarana mivantana izao na ianareo any an-tokantrano any izay miompo aminay ety an-kianjo ety dia hiaraka isika hijery sy hivantsina ny Madagasikara firenentsika. Madagasikara nosy tongany, Madagasikara reharentsika. Ndao antsika anaraka fohy izany tantarany Madagasikara izany. Madagasikara dia efa fanjakana manana ny fiandrianana ka nahitana
Malagasy entram-panehoana fahita amin'ny fanjakana moderna. Maro ny taranaka vaovao taty aoriana raha ny tantara no mivoakavakaina. Betsaka ihany koa ny fiovana nentin'ny fandrosoana nanomboka tamin'ny andron'ny fahampanjaka ka hatramin'izao fitondrana repoblikanina izao. Raiky ny enimpolo taona lasa izay nijoro ny firenena malagasy. Arena tsy anjarantsika malagasy ity tany Madagasikara ity ka anantsika avidy ny fampandrosoana azy no ovain'ny taranaka rehetra ny fanadimy. Mijoro tokoa ankehitriny ny firenentsika. Soatoavina malagasy, fanabeazana, firesan-kiny, fitambarana, izany no vetivety malagasy. Izany no tokony iainantsika mandrakariva, hoentina hanadratana sy hampandrosoana izao firenena izao. Ny tarika solika dia miventy izany soatoavina malagasy izany. Miventy izany fifankatiavana izany satria ny firaisan-kina tokoa no hery tomponasy tompofaly. Mijoro manoloanantsika ankehitriny ny tarika solika hitondra amintsika sy amerinantsika andoharano mahakasika ny hoe vao mainty lany ny mena sy ny mainty mitambatra hatrany. Solika dia afontsika mampetokao!
Isaí, não presta a opinião, cada um
eo ihany koa mila firenena izay hiarahantsika mivelika amin'andrena tofoloha rehefa tonga eto anivontsika izy afaka fotoana fohy ka noho izany dia ampidiritsika aloha ramatoaboto alika amin'izany fanabeazana izany hitondra amintsika ny hoe inavy tsara ho fantatra momba ny sainam-pirenena malagasy sy momba izany hira-pirenena izany raisitsika mitehaka izy tompoko miarabantsika rehetra olo-pirenena malagasy na hatranazao asaramanitra zao na ny eto toerana na ny any am-pitaranomasina miaraba tompolahy makasika vary mikasika ny fanabeazana ny sainam-pirenena sy ny hira-pirenena moa no entina eto zay efa fantatritsika fa antony nisiny izao fankalazana izao satria manamarika ny sainam-pirenenantsika sy ny hira-pirenentsika fa iray isika io no mbola mitondra ny mahamalagasy atsika na aiza na aiza toerana misy atsika mampiray atsika ny sainam-pirenena mampiray atsika ny hira-pirenena dia hoy aho hoe inona ny tsara fantatra mikasika an'izany hira-pirenentsika izany ny hira-pirenentsika dia misy andininy anankitelo andininy anankitelo izy io satria mitovy amin'ny sainam-pirenentsika hoe misy lokony anankitelo ny andininy voalohany izay inovy fa efa etsika tsenjely ritandrazanay malala o ry Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa hoanao toritoko izay ny andininy voalohany ny andininy faharoa moa dia hoe ry Madagasikara o irinay mba hanolonanao ny tena sy fo fanayanananay zay tena sarobidy sy masina ary ny andininy fahatelo dia hoe hitandrazanay malala o irinay mba hitahinanao ka ilaina ary izao tontolo izao no fototra hijoroany satanao izay andininy telo zay tompoko lasy tompovavy dia maneho hoe ny andininy voalohany ilay loko fotsy amin'ny sainam-pirenena ny andininy faharoa dia loko menamena amin'ny sainam-pirenena ary ny andininy fahatelo dia ilay loko maitsomaitso amin'ny sainam-pirenentsika misy ny fiverenany izay manatambatra hoe tahinao zanahary ity mosin-drazanay ity hiadana sy finaritra sambatra tokoa izany raha izay ny hira-pirenentsika dia tsy tokony ho tapatapahana izy io satria vavaka izy io ka mitovy amin'le hoe ajanona ny loko ray amin'ny sainam-pirenena raha ohatra ka ajanona ny hira na andininy voalohany ihany na andininy faharoa na andininy fahatelo rehefa iraina ny hira-pirenentsika izay mikasika ny hira-pirenena fa mbola misy koa ny mikasika ny sainam-pirenena dia niangaviko ny mpiara ray groupe miarakamiko Andriamatoa Nirina Arandrianasolo mba hanazavandray amintsika ny momba ny sainam-pirenena. Merina ny fiarabana izay nataony namahantsika teo teo. Sainam-pirenena dia zava-be tokoa satria mampiraintsika izy ao. Zay fananana imbonan'ny malagasy rehetra. Na iza ianao na iza dia io sainam-pirenena fa tsy manana hafa ianao metika lova zay. Io sainantsika io zany dia nakatoavana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 20 oktobra valabon'ny sivy tany enany. Ary ny fomba voalohany manao trano firenena mikambana tamin'ny 20 septambra 2024. Karaha tokoa zany satria efa nakatoavana ena zao tontolo zao sainantsika dia menika ho ajaina izy io.
ka zay miresika hoe azaina sara ny resiny ny abeny ny lokony ny famaky azy ary indrindra rehefa apetraka amin'ny toerana zao izy mitatsika rehefa aveo dia saina fanaraka ampiabe piazo ambany aty taperekintsika eto a zay mirefa telo metatra ny sakany ary efa metatra sy dimapolo ny lavaka lehibe tokoa izy io satria zay misarazany piaza ity satria mahazaka olona efatrarina mahery izy ity fa rasak'izay ka dia arakarak'izay zany abeany saina eo zay koa tsika tokatrana ka manangesika rehetra anazy zay saim-pirenena zay sora tompoko lafo sora tompoko vazo isaontsika izy mianadany itondran'izay fampatsehivana izay fanabeazana isan'andro fiainana tsara foana ny metadidy tsara foana ny mahafantatra ankehitriny tsika dia eto amin'ity kianja ny barea Mahamasina ity inona moa no tantarany kianja ny barea Mahamasina misy hoe natomisy teo no fipikariny zaka tamin'izany fotoana izany maro ny tantara nandany teto amin'ity toerana ity raha tsy milaza fotsiny isika afa-tsirany hoe lalao isan-karazany ireny manana ny asiny ity kianja ny barea Madagasikara ity hitatsika fa mirentirenty ihany to ny lokony fiandrianam-pirenena ary anisan'ny foto-drafitr'asa izay ngeza eto Madagasikara izany kianja izany koa isorana ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara mitondrantsika ho amin'ny fanatsarana hatrany ho fanandratana izany firenena malagasy izany ary tsy vitany firenena ihany fa isika vahoaka no tena firenena tompo lasy tompo vavy zany ataovy mafy le horakoraka zany reharehantsika fa hofitintsika ao anatin'ity hoe tokana ny Madagasikara ity ny tantara momba ny Madagasikara sy ny mahakasika ireo zava-kanto rehetra ao amin'ny taniko manjelatra iarahantsika mijery tompo lasy sy tompo vavy Fareta mágica só de tanta preta de noite de jogo. Cadê? Sim.
Ai. Ai.